Miarabantsika ity calculateur rehetra, androany tsika hiresaka an'izany hoe CTF zany. Ity zany ny vidéo farany amin'ity taona ity, farany vao misy ventiny, fa hatramin'izay zany tsisy. Manasa anao ary aniry le bokotra hoe s'abonner, dia le cloche kely igny koa ahafahanao manaraka ny vidéo tsy tapaka amin'ny herintaona. Zavatra resahantsika androany dia ny hoe CTF. Inona moa zany CTF zany? Ny CTF na hoe capture de flag, izy teny indray zao hoe flag fa tsy flag, dia mahafatsy damina enoana amin'ny Google traduction nga. Io zany jeu anakinina anankiray, dia ny tanjona ahatafiditra anao admin zany amin'le système anankiray atakenao. Zany hoe manana ny privilège rehetra zany ianao ao anatin'io système io. Zay zany ny tanjona anao. Dia micomposé équipe zany, samy manana ny équipany, na afaka hoe mandeha solo koa dia mifampi-contre. Dia zay tonga admin na root manana privilège rehetra, tsy mahita le drapeau kely zany, le flag, fichier texte io matetika ao anatin'le machine asaina atakena zany no mandresy. Ny tena ilaina azy ve? Tsisy. Lagnako zany fa raha vao mianatra hakininy ianao ka mahay an'le teknika basique sy mampiasa an'le outil maro isan-karazany zany dia io CTF io zany mikotrana ohatry ny hoe réel, pratique réel kokoa. Satria io dia misy machine anankiray dia asaina atakenao, dia eo zany ianao vao mampiatra le teknika rehetra nianaranao reny. Raha hoe tsy manana équipe moa ianao, raha hoe tsy manana équipe moa ianao dia afaka hoe ianao rery manao an'le izy zany hoe téléchargenao zany le machine virtuelle ho atakena iny, dia installenao amin'ny ordi anao, dia aty an-trano ianao mianatra miataky an'le izy. Misy site maromaro moa afaka anaovana an'izay zany CTF zay, ohatra hoe rootme.org, dia misy koa ny Velhub, io zany fitelechargena an'le machine virtuelle ho atakena. Dia matetika moa le machine hoe lampe à eau zay foana ny asaiko ataken'ny mpianatra zany rehefa mbola vao débutant, satria io zany mora atakena, ahafahanao manao an'le hakinina zany, test d'intrusion, pratique réel kokoa. Ty ary misy sombitsombon'le vidéo anataky ny lampe à eau io nataonay tamina formation gratuite anankiray. Raha mijery an'le idée indray tsika dia hitantsika UID 1000. Tsika zany le tiako mbola tsy route koa zany tsika amin'izao, zany hoe tsy haiko hoe mety mbola tsy afaka mijery an'ity ve tsika zany zao. Ie, mbola tsy afaka, fa tsy maintsy tena rehefa le administrateur mihitsy zany zay vao afaka manao an'io. Dia izay indray zany ny tanjontsika amin'izao. Voalohany aloha jerentsika hoe inona le système d'exploitation ampiasain'ity le ato amin'ity ato mihitsy zany, le serveur zany. Dia ity RSB release ity, dia ity REA. Dia io zany hita le izy hoe Ubuntu le ampiasaina, dia hita mazava hoe Ubuntu 14. Dia mifika amin'izay rehefa tafiditra utilisateur ohatr'izao dia manao an'le hoe escalade de privilège, zany hoe avy amin'ny utilisateur tsotra zany ianao miakatra makany amin'ny admin, misy kody atao zany,
dia arakaraka le système io zao ny hitantsika hoe Ubuntu 14 misy logiciel zay ty hoe ty Linux ty Linux exploit ty io logiciel io zany a miteny anao hoe raha ty version an'ity système anao ty a dia mety zao ny kody ampiasaina dia lasa administrateur ianao. Zay zany ny asan'io Linux exploit an'ny io. Dia rehefa mandefa zavatra exécutable ohatr'izao dia point dia barre dia ilay zavatra ohatr'izay zany. Mamoaka zavatra be da be izy ohatra hoe eto fotsiny ohatra afaka mampiasa an'ity kody ity ianao izy raha ohatra hoe te hiditra route zany dia ato ny détail an'io dia ato ianao raha télécharge an'ilay kody efa mazava be ohatr'izay zany ilay izy dia misy karazany be da be ireo dia afaka mikotrana hoe mampiasa an'ireo rehetra ireo fa hisafidy anankiray isika aloha ohatra fa matetika zany hoe tonga dia mandeha daholo tonga dia mahatafiditra anao lasa route zany ohatra hoe ty dirty code ity zao les deux ny alaitsika dia efa misy détail eto zany dia download dia afaka télécharge an'ilay izy zany dia efa téléchargeko mialoha ilay izy ity izy ity raha tsy diso zany dia io zao mbola anaty kali atsika fa ilay izy zany mila hoe ao anatin'ilay tiago mihitsy anatin'ilay tiago zany mi-exécuté an'ilay izy zany hoe alefatsika any amin'ilay tiago aloha zany io dia rehefa manao transfert na fichier zany amin'ny Linux ity aloha tsika ao anatin'ilay tiago mila avaty amin'ny Linux mihitsy mokatra terminal vaovao tsika manao an'ity SCP ty dia tirer zany dia route tenentsika eto zany hoe aiza le fichier ho alefa eo amin'ny bureau zany le izy dia ianara moa izy teo 48 zao dia hoe alefa aiza amin'izay dia iny zany le hoe tiago dia le IP-any 192.168.1.9 zao zany mbola tsy tsika hoe alefa aiza le izy zany mitaky password zany iny zany le password an'ilay tiago iny dia hoe lasa le izy 100% zany lasa dia afaka jerentsika ato amin'ilay tiago ato amin'izay zany le izy ls aloha atao clear kely ls dia hito le izy hito zao dia io zany aloha avadika satria io code mantsy io dia avadika exécutable ohatrany hoe point exe zany dia mila mampiasa an'ity g++ ity na gcc ohatr'izao zany ny code amin'ilay izy indray
ataontsika ny anarany, ataontsika hoe vertical ihany. Zao zany. Misy diso. Vita zany, tsisy erreur zany, mivadika point exe zany le izy, dia ity le izy ity vertical ity. Dia io rehefa mandefa exécutable dia le manontany antsika teo hoe point de barre dia vertical. Dia ny tena asan'io vertical io zany a, ohatran'ny hoe idirany le route, idirany zany le admin dia ovainy mot de passe-ny. Io zao raha hoe alefa aketo dia izay. Root password hozy izy no ovaina an'ity vertical fun ity. Zany hoe afaka miditra route amin'izay zany tsika rehefa haitsika le password. Su rehefa hiditra route dia io zany mipoitra hoe vertical fun. Io zany misy hoe route, rehefa mijery ID tsika dia eo amin'izay le 0 route zany, tafiditra route zany tsika. Ohatrohatr'izay zany le CTF dia manasa antsika hanao an'io zavatra io ikotranana zany fa tsy tin'olona no ikotranana, dia manao avietany farany taona amin'ilay daholo tsitsitsio any aina, tsitsitsio aloha ny aina, dia engany isika rehetra mbola eo eto indray amin'ny taona ho avy.